Halleloia, miarabantsika rehetra amin'ny anara-maherin' Jesosy Kristy. Tonga soa eto amin'ny ity anina saza ity, ary andro faharoa amin'ny volana Jona itsika. Ity volana ity moa dia ijerevantsika manokana momba ny fanjakan'ny lanitra. Amen. Miarabanao ary aokatsika andinika any tenin'Andriamanitra izay ataontsika sakafo ara-panahy androany. Raha voatafiditra ianao dia mba soraty eo anaty komantera ny anaranao sy ny toerana misy anao satria mba tiako fantatra hoe avaizy nareo no manaraka antsika androany. Ary raha mino ianao fa mety hita olona iray ty afatra ity dia mba zareo aminazy. Halleloia. Androany tsika dia hijery ny hevitra, loha hevitra anankiray ny hoe tsy an'izao tontolo izao isika. Tsy an'izao tontolo izao itsika. Raha mijerytsika ao amin'ny Baiboly, ao amin'ny Jaona 7:12 dia milaza toy izao hoe tsy an'izao tontolo izao izy, tahaka ahy tsy an'izao tontolo izao. Zany teny nataon'i Jesosy, vavaka nataon'i Jesosy zany ho an'ny mpianany. Misy zavatra lalina mihitsy ao anatin'io teny io. Tsy niteny Jesosy hoe tsy mivavaka izy hoe esoa reto amin'izao tontolo izao ny mpianatro, tsy zany velively, fa izy nilaza hoe tsy an'izao tontolo izao izy. Midika zany fa eto tsika ny miaina, eto tsika ny miasa, eto ny ananantsika fianakaviana, eto ny atrehantsika olana sy ny andraikitra isan'andro, nefa misy zavatra tsy tokony adinoantsika, tsy eto ny tena mahizy azy itsika. Olom-pirenena fanjakan'Andriamanitra itsika. Amen. Zany no mahatonga antsika indraindray mahatsapa fa tsy mitovy amin'ny fisaina an'izao tontolo izao. Misy olona manenjika laza fotsiny, manenjika vola fotsiny. Misy olona mila fankatoavan'ny hafa vao mahatsapa fa misy lanjany izy. Fa ny zanak'Andriamanitra dia manana fototra hafa mihitsy. Satria fantaninao hoe izy ianao amin'ny Kristy. Fantatra hoe iza ny tomponao, fantatra hoe avy aiza ny fiainany. Zany no mahatonga ny olona anankiray tsy ho voatarika amin'ny zavatra rehetra hitany sy ireny manodidina anazy rehefa tena mahatsapa izy fa mponiny lanitra. Amen. Hoy Paoly ao amin'ny Korintiana 2:5, Korintiana 2:5-20. Korintiana 2:5-20. Iraka solon'i Kristy izahay. Amen. Tena alefisary an-tsaina anie zany, tena zany tsika zany. Ny ambasadora anankiray dia mipetraka any amin'ny firenen-kafa izy, nefa tsy manadino ny firenena ny aviny. Mitondra ny soatoavina avy any amin'ny firenena izy, ny hafany mitondra mahizy azy mihitsy. Dia toy izany koa tsika kristianina. Na aiza misy atsika dia misolo tenan'i Kristy tsika. Solo tenan'i Kristy tsika any am-piasana, solo tenan'i Kristy any an-tsekoly, any an-trano, any amin'ny fandrarana rehetra, any amin'ny fiarahamonina. Mety hoe tsy mitory amin'ny micro ianao, mety hoe tsy mitory any ambony lampihazo koa ianao, fa ny fitondran-tenanao dia efa fitoriana ny dikan'izay. Ny fomba firesakao dia efa fitoriana. Ny fahatsoram-ponao dia efa fitoriana. Ny fitiavanao olona dia efa fitoriana. Zany izy daholo. Dia andehantsika haka ohatra anankiray. Mety isy fotoana any am-piasana ka mifosanao ny rehetra, na hoe mitaraina ny rehetrarehetra, na mitsikera ny rehetrarehetra. Ary teneniko anao, aza miditra amin'izany ianao. Inona no ataon'ny olona iray manana ny fisainan'ny fanjakan'ny lanitra? Tsy voatery adihevitra izy, tsy voatery amin'ny lesona olona izy, fa misafidy lalana hafa fotsiny. Miteny am-panajana, mampiseho fahendrena, mijanona amin'ny marina. Ary amin'izany dia hitan'ny olona fa misy zavatra hafa ao anatiny. Tsy hoe
olo raha olona hoe ena ianao hoe mpony lanitra ianao tsy hoe lavorary ianao fa zao satria misy an'i Kristy ao anatinao. Zany ny antso ataon'Andriamanitra amintsika androany. Aokantsika tsy hanaraka fotsiny izay ataon'ny be sy ny maro na hoe tarihan'ny toe-tsainy izao tontolo izao, fa aokantsika ho tarihan'ny fanahy masin'Andriamanitra izay eo amin'ny fanjakan'Andriamanitra. Alohan'ny hamarana antsika dia tiako ianao hanao an'ity fanambarana ity miaraka amiko androany hoe any fanjakan'Andriamanitra tsy tarihan'ny fisainana izao tontolo izao misolo tenan'i Kristy isan'andro san'andro, ampiseho ny fitiavan'Andriamanitra ny fiainako amen. Androany raha misy toe-javatra anankiray ahafahanao misafidy ny lalan'ny fanjakana fa tsy lalan'izao tontolo izao dia fidio zany. Mety tsisy ahita avy hatrany fa Andriamanitra mahita anao, ary indraindray fijoroana vavolombelona mahery indrindra dia tsy ny teny lazaina fa ny fomba iainana. Amen. Jereo tiako tenenina aminao ihany koa zavatra manan-danja be ity teneniko anao ity eo anatrehan'Andriamanitra. Ny atao hoe kristianina dia olona izay manana fifandraisana amin'Andriamanitra. Amen. Ary rehefa manana fifandraisana amin'Andriamanitra ianao, manara-dian'i Kristy ianao, tsy ny ara-panahy dia tsy mijery ny firazanana. Ny ara-panahy tsy mijery ny lokony hoditranao. Ny ara-panahy tsy mijery ny tsara tarehin'ny volonao, fa ny ara-panahy dia ilay fifandraisanao amin'ny Andriamanitra. Izay ny zava-dehibe. Amen. Ka matetika mahare an'ity resaka hoe Jesosy Kristy dia razam-bazaha, tsika ny tsy mivavaka amin'ny razany fa mivavaka amin'Andriamanitra. Amen. Ary noho izany mila manana ny toe-tsainy ny fanjakan'ny lanitra tsika, satria Jesosy Kristy dia mpanjaka amin'ny mpanjaka, dikan'izany ianao mpanjaka izay zanaka Kristy. Alleloia. Andao tsika hivavaka. Jesosy Kristy misaotra anao noho ny teninao. Ampio izahay atsiaro isan'andro fa ao anatin'ny fanjakanao izahay. Ampianaro izay hiaina amin'ny fahendrena sy ny fahasoavana. Ary eo ka Tompo ny fiainanay anehoanao amin'izay rehetra ataonay. Amin'ny anara maherin' Jesosy Kristy. Amen. Amen. Makasitraka anareo rehetra nanaraka antianina sazy ity androany. Azadino mizara an'ity hafatra ity ary eo indray tsika amin'ny fandiniana manaraka. Ary hotahin'ny Tompo ianareo entiko fahasoavana sy famindrapona anaraka anao amin'ny andro rehetra iainanao dia toetra ho tran'i Jehovah. Andro lava ianao. Ampitiavana be dia be Dr. Rina Telesforiana.